Manoloana indrindra ny raharaha politika eto amin'ny firenena tena nambarany heviny ny mpitarika ny APRN na Association pour la paix et pour la refondation de la nation Andriamatoa Pety Rakotoniaina nambarany ary fa ny fitiavan-tena ny fitiavam-bola ary ny tsy fitazona ny mpitondra ny teny nomeny no manapotika ny firenena. Ny fitiavan-tena, ny fitiavam-bola ary ny tsy fitazona mpitondra ny teny nomeny no manapotika ny firenena araky ny hevitra mitariky ny APRN na ny Association pour la paix et pour la refondation de la nation Andriamatoa Pety Rakotoniaina raha naneho hevitra mikasika ny zava-misy amin'izao fotoana izao ny tenany. Nosiritan'ity mpanao politika ty ihany koa fa tsy vahaolana manoloana ny zava-misy amin'izao fotoana izao ny ampifanatonana ny filohan'ny repoblika sy ny solombavambahoaka noho ny mahafanjakana demokratika ary tandalàna ny Madagasikara. Sy ampanaovana sy kombakomba ny Assemblée nationale sy ny mpanantanteraka ka hoe andao mpifanarahana fa malava tsara raha tandroso asika tianao fanjakana fitondrana tsara-tatana asika dia ilaina ny parlementaire manara-maso ny asan'ny filohan'ny repoblika manara-maso ny asan'ny gouvernement izay fa averinay to tsara no hoe mba sisy takala hoe vola no mibaiko ny député na zavatra hafa zay hiany izay no everinay tokony tenenitsika zay no tokony asary-piaro asika ka etra sisy kombakomba no atao ka hevi-diso no andao mpifanarahana ny Assemblée nationale sy ny présidence aoka ny exécutif hanao ny asany tsara dia sitraky ny empêchement dia sitraky ny motion de censure zay ihany raha fa manao ny asany tsara mamaly ny filany vahoaka dia sy hitranga zany aoka ny parlementaire hanao an'ireo asandreo fa mba tsisy takala satria misy vola mahapotika firenena zany tsy azokena. Entina manan'olana eto amin'ny firenena ho an'ny vondrona toko APRN dia ilaina ny fanavozana hatrany foton'ny firenena ary misy ihany koa azy ireo ny vahaolana azo tanterahan'ny filoham-pirenena tanterahana aingana. Ny foto zay olana zao misy zao dia zavatra anankiroa. Ny voalohany dia ny hoe misy olana fototra efa lalipaka eto sy afaka mandroso ny firenena mialohany zavatra rehetra raha tsy vahatsika io. Izay no ataonao refondation de la nation, refondation politique, refondation économique, refondation sociale sy ny sisa sy ny sisa. Zay dia mametraka fa na miala aza zao fanjakana zao satria ifandibiasana ny fahefana amafara ka misy mpitondra eo ka toizana fotsiny zao lalana diso zany fa tsy maintsy atao ny refondation de la nation mametraka rafitra vaovao mametraka fototra vaovao izay tiany ny lalana mahasoa ny firenena. Ny olana faharoa dia zao ny toesain'ny mpitondra ny mpitondra exécutif parlementaire disitry ny fitiavan-tena zay no mahapotika ny firenena zao tsy misy resaka ataon'olona amin'ny fanjakana ty resy fizarana vola mahapotika firenena zany mizara vola reo hoe mizara vola reo hoe mizara vola ary zay aza ny teneninay tsy dia makasika zavatra hoe raha mbola manao fifidianana atsika ka fizaram-bola fizarana hany zay no hibaiko n'olo amin'ny fifidianana tsy tafavoaka ny firenentsika zay zany izy fa mba linia mazavatsara fotokely projet de société. No Marian'Andriamatoa Pety Rakotoniaina ihany koa tao anatin'ny valan-dresaka nataon'ny APRN tamin'ny mpanao gazety fa tsy marina ny filazana fa fototry ny krizy amin'izao fotoana izao ny fehi-kevitra mivoaka tamin'ny dinika ho an'ny fampiavaram-pirenena teny amin'ny sesy Ivato tsy misy hoy izy ny eritreritra handravany antenimieram-pirenena.